akaiky mpamonjy mbola azonao atao fiteran' Jesosy manahitra amin'ny fifaliana. Mbola azonao atao fantatro fa finisy toka fa fantatro fa efa kaiky zany. Mbola azonao atao na mpamon'olona ary ianao, na mpamon'olona iritiriny ary ianao, mbola azonao atao zany. Mbola azonao atao mitongany an-danitra, mbola azonao ioarana ireo olona efa mivavaka hatramin'izay. Zero ny loko ny hitany mbaliry, tarafiny maso andro milentiky, maeleza ianao hatrakao ny lo, evanjeno ny atsara ny laratsy to, ao anatiny mafy masehony anao narebeny. Ato anatiny vavaka en direct fotoam-bavaka izay rahantsika eto foana isaky ny sabata ohatr'izao. Falinay tenako miaraka aminareo androany ary manona ny fiadanan'ny tompo amintsika tsirairay avy ny fahasoavan'Andriamanitra hidina anatin'ny tokantrano izay mandray izao fandaharana izao, ary tsy ny fandaharana no zava-dehibe fa ny fandaharana dia fantsona anankiray ampiasain'Andriamanitra mba ahafahana mamanga ny tokantranontsika tsirairay avy. Dia faly indray tena nay androany miaraba antsika ary faly mahitatsika rehetra mbola eto indray, tsy nahare vaovao ratsy mihitsy ny tamintsika izay mpanaraka ny fandarana teto tamin'ny herinandro iny. Tsy nisy mihitsy hoe nisy sanatria niditra hôpitaly na nisy sanatria ndao-sy ny fahafatesana na nisy zavatra mitranga, fa mbola reto tsika reto ry havana malala, ary tsika reto dia miara-mahita nefa fa ny zava-misy amin'izao andro farany izao dia saika isan'andro dia mandray vaovao ratsy foana tsika, saika ny fiainantsika eny amin'ny andavanandro eny dia misy zavatra foana rehefa mijery vaovao tsika ry havana, ny vaovao rehetrarehetra izay hitantsika eny amin'ny fiainantsika eny dia betsaka ny zavatra ratsy hitantsika eny, betsaka ny zavatra mampiorokoditra na mampitahotra na vaovao ratsy mahaketraka mahakely hitantsika eny amin'ny fiainantsika andavanandro. Fa zaho faly mahitanao eto androany, faly satria mbola andeo indray tsika tafaraketo, ary tafaraketo tsy hoe ifamendrofendro, tsy hoe ifampitahotra, fa tafaraketo ifampahery, hiara hivavaka, hiara hitady an'Andriamanitra ninona mety faharerahana nahazo anao tamin'ny herinandro iny. Mety ito izy ianao hoe tena reraka ny vatako niasa foana ianao nandritry ny herinandro nisy taminareo narary mihitsy aza tamin'ny herinandro, nisy taminareo nandalo ady fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, ny vatantsika daholo ny atraiky amin'ireny zavatra ireny, ny vatantsika afaka marary, ny vatantsika afaka reraka, fa ny zavatra mahafinaritra mahatonga antsika mbola eto androany dia satria tsy avelan'Andriamanitra ho reraka ny fanahintsika, tsy avelan'Andriamanitra ho vizana ny any anatintsika any, fa ny vatantsika raha reraka dia ny fanahintsika afaka matanjaka, ny fontsika afaka mahery, ary ny olona rehetra saika ny olona nanatona Jesosy tao anaty baiboly ry havana, ny olona nanao ezaka nitady an Jesosy, nikasika an Jesosy, nanatona an Jesosy tao anaty baiboly dia olona reraka rabatana avokoa, olona saika efa tsy navita ninnininy, olona efa tena niandro fahafatesana fotsiny azy, efa tsy afaka nanao hetsika intsony ny vatany, reraka tanteraka, ny sasany efa bataina fotsiny sisany. Ry havana malala, zany ny olona
nanatona an Jesosy. Zany ny olona niezaka nitady an'Andriamanitra. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao, na dia reraka aza ny vatan'ireny olona ireny, na dia tena hoe tsy afaka nandeha intsony sy tsy afaka namindra intsony aza ny nofon'ireny olona ireny, dia ny tao anatiny mbola afaka nihetsika. Ny fony mbola afaka nanao zavatra. Ny fanahiny mbola afaka nanao zavatra nefa mbola afaka nanana faniriana izy tany anatin'ny tany. Ary inona ny zava-dehibe amin'Andriamanitra? Inona ny zava-dehibe amin'ny Jesosy? Misy olona indraindray manao hetsika be izy amin'ny fanompona, manao hetsika ara-panahy be be izy satria matanjaka ny vatany. Tsy ratsy izany. Tian'Andriamanitra izany. Ary raha mbola manana hery sy tanjaka ianao, dia ataovy ho an'Andriamanitra ny fahatanjahanao sy ny fahasalamanao sy ny herinao. Fa raha misy olona koa havana malala tsy afaka manao na inona na inona. Mbola zava-dehibe amin'Andriamanitra foana ny mahita an'izany olona izany. Manana etaeta ao anatin'ny fony ao. Betsaka angeny olona ravana na dia nanokatra vavaiteny aza tsy hitany intsony. Ilay lehilahy voan'ny paralysisy angeny avana malalaka, mety efa baiko moana no nitondrana azy tany amin'ny Jesosy. Efa fiangaviana takin'inona vao nahita olona hibaty. Tsy moramora izany miangavy olona izany teny hoe batao dia eto ary. Tsy mora izany. Tsy olona ray no ilaina fa olona efatra farafahakeliny ny bata ny fandriny. Andeha hitady an'i Jesosy. Fa io lehilahy io, na dia ny hery itenenana an'izany azy, efa tena kely dia kely. Na dia ny hery entiny mandresy lahatra olona aza efa kely dia kely. Fa ny zavatra mahafinaritra dia izao. Tao anatiny nisy zavatra tsy navelany nangina tao. Nisy etaeta tao, nisy faniriana. Ary fantany fa rehefa tonga eo amin'ny tanjona anankiray io izy, dia hiova ny fiainany. Rehefa tonga eo amin'i Jesosy izy, dia hatanjaka. Fa ny alohany nahatanjahany vatany, dia ny fanahiny alohany natanjaka. Ny fony alohany nahery. Tonga eto ianao androany. Ampaherezina ny fonao androany. Ampaherezina ny fanahinao androany. Ny vatanao miatrika zavatra maro, fa ny fanahinao mila mahery. Halleluja. Mila mahita zavatra ianao ivelany io realite iainanao io. Io zavatra iainanao io, mila mahita zavatra ianao any ambadika io. Fa Andriamanitra miasa aminao amin'izao fotoana izao. Andriamanitra tena miasa eo amin'ny fiainanao. Mampahery anao Jesosy. Halleluja. Ivavaka androany dia tena Jesosy malalo. Tonga eto androany. Fantatra fa tsy tonga eto ho akiviana, fa tonga eto hampaherezinao. Izay rehetra kely any aminao androany dia ho ampiana. Raha kely ny herinao dia ho ampiana ny hery. Raha kely ny finoanao dia ho ampiana ny finoana ry havana. Raha ohatra mangatsiatsika ny fitiavanao dia ho ampiana androany. Ahafahanao mandeha iray amin'ny herinandro. Olona normal tsara ianao mandeha amin'ny herinandro. Olona feno tsara ianao. Olona tsy atahorana ianao. Olona tena afaka hiatrika ny zavatra rehetra indray ianao amin'ny herinandro raha miala tao anatin'ity fotoam-bavaka ity. Ary izany no mahatonga anay miteny foana manao hoe raha mbola misy ny fotoana ahafahanao manaraka fotoam-bavaka dia arao ny fotoam-bavaka. Fa andraisanao izany. Ivavaka tsika androany ry havana malala. Tonga eto ianao androany. Inona ny tanjonao? Inona ny ao am-ponao? Fa hitan'Andriamanitra avokoa izay rehetra ao anatinao amin'izao fotoana izao. Mialohan'ny vavahantsika dia mangataka antsika rehetra ihany hanao partage. Satria ho anahy manokana dia efa voafetra dia voafetra ny partage azoko atao amin'ny live izay ataontsika eto. Misy groupe tsy afahako manao partage intsony, fa ny atsasany ihany sisany mety dia avy eo bloquena tsy afaka manao partage. Manentana antsika mialohan'ny tena hidirantsika ao anatin'ny fotoam-bavaka dia manentana antsika foana manao partage satria mety betsaka ny olona tsy mahazo notification any amin'ny toerana misy azy any nefa olona mila an'Andriamanitra, olona mangetaeta, olona te hivavaka, olona mba te ho ampaherezina ihany koa.
Mivavakantsika amin'izao fotoanandroany zao dia angatantsika androany hoe Jesosy ahy. Tsy te ahita an'ity zao tontolo zao ity zay androany fa te ahitanao. Tianay mihitsy ny masonay hiova fijery androany. Tianay ny masonay ahita zavatra hakoatra ny zavatra iainanay androany mba ahafahanay mahery. Misaotranao zay Jehovandriamanitra. Jesosy amakasitraka anao zay ny amin'ny fotoanandroany mbola ahafahanay tonga eto. Fa fahasoavanao anay ny ahafahanay miara-mivavaka Jesosy malala. Fahasoavanao anay ny ahafahanay mbola miara-miantso ny anananao eto androany. Tena fahasoavana izany. Tsy ny olona rehetra ny afaka tonga eto. Tsy ny olona rehetra ny afaka mivavaka. Tsy ny olona rehetra no afaka manokana ray andro hitadiavana anao. Ihany koa faneo an-tongotra ao Andriamanitra. Fa zay misaotra anao androany satria anisan'ny nofidiany zay reto. Misaotra anao androany Andriamanitra. Mbola afaka mivavaka aminao zay. Afaka manatona anao zay Jesosy malala. Fantatra efa tsy lavitra anay ianao. Fantatra efa eo akaikina eo ianao amin'izao fotoana izao. Eo anilana eo mihitsy ny toerana misy anao Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Ary ny toerana rehetra misy anay androany dia tianay hahatsapana hery. Tianay hahatsapana Andriamanitra. Fa eo akaikina ianao. Tianay hahatsapana androany ny kasikao fanamasy. Tianay androany ny fananao tena hitarika anay amin'ny zavatra rehetra ataonay eto amin'ity androany ity. Tsy misy sainan'olombelona hiasa eto. Tsy misy tenin'olombelona hiasa eto. Tsy misy sitrapon'olombelona ho tanteraka eto. Fa ny ho tanteraka eto dia tokana ihany ny sitraponao Andriamanitra. Ny teninao Andriamanitra. Ny mombanao rehetra no hiasa eto amin'ity androany ity Jesosy. Misaotra betsaka anao zay no fitiavanao. Misaotra anao zay no ny famindram-po izay mbola omenao anay isanandro. Misaonan'Andriamanitra ianao ny havana malala. Fa famindram-pon'Andriamanitra io iainanao io. Io ahavelomanao io. Famindram-pon'Andriamanitra io. Alleluia. Tonga eto ianao satria namindrana fo ianao. Tonga eto ianao satria nofidina ianao. Tonga eto ianao satria navela heloka ianao. Dao tsika hisaotra an'Andriamanitra ty hampanomboana fotoana. Dao tsika hiteny hoe misaotra anao zay Jesosy fa mamindra fo aminay ianao. Mamindra fo aminay ianao Jehovandriamanitra. Mankasitraka Tompo a. Hatsisy ninazonay ireharehana. Na ny herinay na ny tanjakay. Na ny fahatanorana na ny zavatra rehetra ampelantananay. Ninona. Tsy afaka ireharehy aminay inona na inona. Fa mireharehy kosa izay androany. Satria manana anao ilay mamindra fo. Manana anao ilay manome anay fahasoavana isanandro. Mireharehy kosa izay androany satria manana anao. Tsy mandaona mahafo ianay. Amin'ny andro sy ny ora rehetra iainanay dia eo akaikina eo ianao Andriamanitra. Idera manandratra anao zay amin'ity androany ity. Manatrea anay Jesosy aho. Manatrea an'ity fotoam-bavaka ity ianao. Fa veromaina ny zavatra ataonay eto. Tsy misy dikany akory ny voriana eto raha tsy eto ianao. Tahaka ny zavatra mandalo fotsiny any. Fa raha eto kosa ianao dia fantatray fa tsisy veromaina Jesosy. Ny fotoana zay atokana eo anao eto androany. Fa fotoana ahafahanay Andriamanitra mihaona aminao. Halleluia. Misaotra Jesosy. Ianao tonga eto io ilay havana malala. Misy tanjony ianao io. Misy zavatra tratrariny ianao io. Misy azakazaka atao ianao io. Ary ny tanjonao tsy eto tany. Ianao raha manaraka an'izao fandanana andramoka izao ianao dia tsy amporisihana ianao manana tanjona eto amin'ity tany ity. Tsara ny manana tanjona lavana. Fa zao, tsy izany ny amporisihana ianao eto. Fa ny amporisihana anao isanandro eto dia manana tanjona anankiray ianao. Dia tanjona tsy ananan'ny olona marobe eto amin'ity zao tontolo izao ity. Fa tanjona afaka hanananao ary afaka ho tonga anao. Halleluia. Dia tsy eto izany. Tsy eto izany toeran'izany. Ny eto mandalo ihany. Ny eto vetivety ihany. Fa ny zavatra asena tadiavinao androany dia ny mandrakizay anao. Ny aorianan'ny eto. Izany no asena katsahanao isanandro eto ry havana. Fa raha ny eto ny tadiavintsika dia mandalo. Taontsika anao antira mahafinaritra ity androany hoe raha misy eto mety kivikivy satria mandalo ady noho ny amin'ny fijoroana mampahery manokana andreo rahavaviko ahako, ireo anadahako ahako, any amin'ny toerana rehetra misy anareo andy, any Allemagne, any Koety, any Chine, any États-Unis, eto France,
mandalo ady ny fijoroana ny amin'ny filazantsara fantara androany fa tsy mifarany eto io. Etontsika tsy maintsy mandalo. Zay no alohantsika, ny vidiny alohantsika. Fa za androany teteny aminareo rehetrarehetra. Fa ho avy ny fotoana riavana malala. Io sy ifalitsika amin'izany fotoan'izany. Ifaly avaditsika amin'izany fotoan'izany. Ho adinao avokoa izao zavatra rehetrarehetra zao. Ho nofinofy sy izao. Halleloia. Fa amin'izany tsika teny hoe soiana Jesosy fa miaritra. Soiana nampahory. Soiana fa nanaiky. Nanaiky niaritra Jesosy. Fa zao ary tonga ty. Dao ataontsika tiry ty hanomboantsika ny fotoana amin'izao fotoan'izao. Lista
Haleluya. Avertika metsay izay andrany. Ampahireto mifonao. Haleluya. Ao ampitan'ny olo asa io ary fahafatesana fa misy zavatra mahitan'Andriamanitra anao ao. Misy zavatra mila hitanao ao. Haleluya. Ataontsika fanantenana sy falizarizana. Hitan'ilay loasay aropahafatesanako. Momba sinjonao velona tanàna iray. Mamiratra tao vatoso. Haleluya. Ao ampitan'ilay loasay aropahafatesanako. Momba sinjonao velona tanàna iray. Mamiratra tao vatoso. Sigaretra, sigaretra. Rimasado nesse babiletica. Isaretra miavo atiwa vuko. Kamamiratra tao vatoso. Haleluya. Veloma mihitsy ny fanantenana ny anatinao any. Veloma mihitsy ny fanantenana. Jesosy ny mpanjakatsika ao. Tsisy mpanjaka any efi-teny anao tsony any e. Haleluya.
tsy letika tsony masoandronao ry havana malala eto tany ianao indraindray mahita masoandro miletika indraindray miposaka indraindray miletika e indraindray ny olana avy ry havana indraindray mandalo aizina zany ny eto fa ho avy ny fotoana tsy ahitan'izany masoandro miletika izany tsony ianao tsy ahitan'izany andro afiorana sy malomaloka mangingina tsy misy ninininy izany ianao tsy zany tsony no hitanao fa misy masoandro ao an-danitrao tsy letika aminao mandrakizay tsony zany halleloja manana fanantenana manana finoana manana fitiavana an'Andriamanitra dia ho hitanao ahita amin'izany ianao io ny olona ngeny havana malala miteny amintsika ny olona hoe tsika manolofy hozy ny olona hoe nareo mampanonofy olonareo mampandradrisa olonareo milaza tsangatsy amanorannareo satria ny olona tsy mino an'izany ny olona tsy mieritreritra an'izany fa ny zavatra teto no hitan'ny olona ny teto tany no hitan'ny olona misy lalana maizina sy mangitsikitsika dia mieritreritra ny olona hoe tsy izy zany fiainana fiaino masoandro mibalika tsy misy takona ntsony zany fa ianao mahafantatra ianao zao nampahafantarina anao ny zavatra miandry anao nampahafantarina anao tsy nafenina anao ny terana isy anao inona ny makivy anao ry havana inona ny makivy atsika ry havana malala maheresitsika rehetrarehetra androany maheresitsika rehetrarehetra androany halleluja atsika androany teny hoe tiako ianao Jesosy hatramin'ny farany halleluja halleluja tiako ianao Jesosy tena mamiko tiana ianao Jesosy tena tiako indrindra malala ny foko ianao Jesosy tsy atakalina an'izany izy zany tsy atakalako an'izany tsy hosoloko neninina koe tsy hosoloko ninonino hatramin'ny farany hatramin'ny farany tsikasianao hatramin'ny farany afoko izay maminy foko ety meko anao dia omeko anao nandao ay azy izao tontolo izao zaho tsy alaminao ampamatorona fafoko tatitiavanao Jesosy nafaly ao nalalo ao telefoninao narary ao nandeha ao tsy nolaozanao ka inty ao mivoady farany
Tikas ianao hatramin'ny farany. Tsy atakaniko anisany iza, tsy hosoloko nome hatramin'ny farany. Tikas ianao hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Tikas ianao hatramin'ny farany. Hatramin'ny farany. Tikas ianao hatramin'ny farany. Maeresy zany ravako sanata malalako zany. Maeresy fantatra Andriamanitra fa tia azy ianao io. Fantany ange ny fitiavanao azy. Hitan'Andriamanitra ange ny fonao e. Tsika eto ny tsy mifankahita. Tsika eto no mifanalavitra. Na dia te hifanakaiky azy dia tsy afaka. Tsika tsy afaka mihaona ny hafana. Tsika tsy afaka mifankahita hoe inona no ijoroany iza dia maka izy izy androany dia tsy afaka mahita an'izany tsika. Tsy afaka mifankahita an'izany tsika. Fa za androany tetiteny aminao. Andriamanitra mahafantatra ny fitiavanao azy. Fantany tsara mihitsy io fonao io. Hitany tsara mihitsy io zavatra ao anatinao, mirehitra ao anatinao io. Fantany io ry havana. Ary ny tena marina, tondrahany matetitetika mihitsy azy io. Ampiny matetitetika mihitsy azy io. Fa io fahanao mijoro. Halleluja. Ianao za matahotra. Ianao za matahotra ny amin'ny zavatra izay mitranga. Aza matahotra ny amin'izay mety laforo eto amin'ity tany ity. Fa tsy voazao nisy laforo nafanana impity teto. Efa nisy izany. Fa za matahotra n'izany ianao. Andriamanitra ange ny mpiandry anao e. Andriamanitra ange ny momba anao e. Inona no atahoranao ry havana? Inona no mampatahotra anao? Ohatra tsika izany izany an-trano. Natsika hira amin'izany mafy androany. Atao mireny fahavalonao mihitsy androany. Atao mireny fitevolo mihitsy androany. Fa tsy matahotra ninina ianao. Halleluja.
natahotra ny fonao Davida rehefa tena tsy natahotra izy satria Andriamanitra mpiandry azy nanana miaramila be dehibe izy nanana kalesy be dehibe izy nanana ny zavatra teo ampelantanana izy nanana ny voninahiny izy nanana ny fahefana izy fa tsotra ny nahatonga Davida tsy natahotra tsy ny kalesy tsy ny soavaly tsy ny miaramila manodidina tsy mipitaritafika mahery tsy reny nahatonga azy tsy natahotra fa tokana ihany dry hafana satria Jehovah ny mpiandry azy zay ihany ny antony nahatonga azy sa nandeha namakivaky ny lohasaloko ny fahafatesana nahatonga azy tsy natahotra ny loza nahatonga azy nahita fa na dia teo imason'ny fahavarina azy izy dia namelatra natabatra teo anoloany Andriamanitra ary nanositra diloilo ny lohany ry havana malala aza metehitra amin'ny zavatra hita maso ianao raha ny zavatra hitan'ny masontsika no hiantehirantsika sy hojerentsika ho alalintsika dia atahotritsika ary hitentsika hoe Andriamanitra tena maty aho raha ny zava-misy ny jerentsika ary ny devoly dia miezaka mihitsy mampahita zavatra anao mampianatra zavatra eo amin'ny fiainanao dia ny olona tsy mahita afa-tsiny tsy mijery afa-tsiny dia ozy ny olona hoe maty izay ry havana malala ianao tsy ny zavatra hitan'ny masonao no mamaritra tsy ny zavatra hitan'ny masonao androany no amaritra ny hoavinao fa Andriamanitra dia fanahy ary izay mivavaka aminy ny tenin'Andriamanitra dia mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana raha mivavaka amin'ny fanahy sy ny fahamarinana ianao dia Jehovah ny mpiandry anao halleluja Jehovah ny mpiandry anao ary tsisy tokony hampatahotra anao ry havana malala tsisy tokony hampatahotra atsika Ziana nzava mauja
Omen'Andriamanitra fiadanana ny fanahinao. Omen'Andriamanitra fitsarana ianao. Tsy volana arena be. Fa ny fanahinao manam-pitsarana. Ny fonao mahagaga rafana. Lasa mahavita miatrika zavatra mafy ianao. Lasa mahavita manana hery zany ianao. Dia na dia efa mafy aza ny zavatra manjoanao, dia ozy izy ianao hoe tsy mampaninina izany. Halleluja. Ozy izy ianao hoe ato foana io. Ozy izy ianao hoe vitako io. Halleluja. Izany no atao hoe arena. Izany no atao hoe fitahina. Izany teneniko anao izany. Be dia be ny olona manam-bola manana ny zavatra rehetra manan-karena fa mamono tena. Tsy mahavita miatrika ninina. Tsy mahavita miatrika na dia olana faran'izay kely azy. Fa kivy dia mamoy fo. Fa ianao, inona tsy efa mahazo anao? Inona zao tsy efa heretanao io? Isaky ny voky ny trano ange ianao zao dia misy zavatra trehana foana. Raha tafitanao izany ny herinandro tsisy ninina fenanao tena hoe zava-dehibe. Fa ozy izy ianao ihany hoe vitako io ka. Halleluja. Satria maninona? Satria maninona ry havana? Satria ianao manan-karena. Satria ianao manana jiro mirehatra. Halleluja. Halleluja. Tianao ange Jesosy. Halleluja. Fotoana firehetany jiro tsika izao. Azafady manodidina anao. Fa ny fijoroanao mampirehitra ny jironao ry havana malala. Ao anaty alina manginano, nandeha ny feonao ny antso aia. nandeha ny feona miantso aia ka ny fo. Tao anaty toromasomaso toky. Tao anaty torimasomaso toka. Manao ahitsangana Nisy tonanao ahitsangana ivoaka. ao anaty rendrarendra fiainana Jesosy aho. Tao anaty rendrarendra fiainana masondrina. Tenenanao mafy azavaria. Nitenenanao mafy hoe azavarina. Mandeha natantera. Miangaka mandeha natanterao. Niasa fanomponana ny rahako anao. Sigareta ina mafy. Tao anaty azim-pito niteninao nanao hoe azeto ny jiro azavao ny aiziro. Areeto Azeto hita zay matory audifo. Tanterao dia ho vita afafazo ny vo. tao anaty Tao anaty Ao anatin'izay Espírito só mihitsy Andriamanitra no tenanao. Aleluia. Halleluja. Azavao ny aizina. Aminao ny mpisany voninahitra Jehova. tanterao teo Sina moa zahay Jesosy mba nofidinao anatanteraka ny asanao. Olombelona fiodiny, mpanoto, mpanao meloka, mpanompo tsy mahasoa. Ny ataona ihany no ataonay. Nefa hoy ianao hoe ny adala n'izao tontolo izao no novidiko. Ampamenatra ny endry,
ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra ny mahery mandehana mianao ary entony jiro azavaony aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka misarama ireo nanamboarana nanangalana ho azy boka mipandresy karaha mbola omenao tombonandro antrany a Jesosy a ientiko manao ny asanao ane zany mamolona omenao vatana fakay asa sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasanao mandeha tokoa zay voniny zahay ho iraka iteto zao tontolo zao itory ny filazanjanao sotra Jesosy zao ny fotoana ry havana ampirehetanao ny jironao amin'izay ary izay olona manana jiro mirehatra zao dia tena mazava ny olona mety nanana lango fotsiny fa tsy nanana solika dia efa manomboka maizina fa ianao androany aleluia manana jiro ianao hanananao avokoa ny zavatra rehetra fahanao mirehatra hanananao avokoa ry havana malala nomen'Andriamanitra anao daholo ny zavatra rehetra fahanao mirehatra aleluia zany havana tena voakasika omaly tao anaty misandrata dia zany havana misaotra an'Andriamanitra Jesosy ry havana Jesosy tsy mba mandainga izy tsy niteny hoe nareo rehefa manatona dia milamina be nareo dia aza matahotra mihitsy tena tsy ninanjoanareo mihitsy fa tena milamina nareo dia miakatra ny an-danitra nareo dia tena ampilaminana tanteraka mihitsy ny tsisy ninona mahazo anareo zany fa andro fotsiny tsy ry havana fa Jesosy tena mitsotra tamintsika mihitsy
mandainga mihitsy izy fa tena niatrikatsika nitsotra mihitsy Jesosy hoe milanja azy fijaliantsika tsy nandainga tamintsika nge Jesosy tsika nefany ny devolony no mandaingy miteny amintsika fa miadantsika mampiseho antsika hoe milamintsika dia mandainga ny devoly fa mitena marina tsy miadana ny olona ary tsy milamina fa Andriamanitra nefa Andriamanitra tsy mba mandaingy ny azy teneniny mihitsy ilanja azy fijalianareo hiaritra mafinareo misorony Jesosy ange nefa na ny azy fantatsika ny zavatra rehetra izay rehetantsika io za nefa nafaly amin'ny Jesosy ako fa so ihany izy fanonteny aza matahotra fa indry za momba anareo mandrakariva ambara-pahatonga ny fatapenany zao tontolo izao ary eo akaikiny io fatapenany io mihitsy ny tena miaritra zavatra mafitsika fa Jesosy tsy niteny mandra-pahatonga le eo akaikaikiny fa mandra-patapitra izao tontolo izao ity dia momba antsika mandrakariva Andriamanitra zany ny tokotokonao anatinao androany manana ianao fatokina an'Andriamanitra fa ny olona tsy matoky an'Andriamanitra amin'izao andro faran'izao dia mora raraka mora milefitra malemy fa ny olona matoky an'Andriamanitra ihany no afaka hijoro amin'ny fanangolena. Halleluja. Ataontsika tira anankiray mahafinaritra be ty androany hoe maty ianao
Matoki ianao ry havana. Alleloia. Voaketsa manodidina ianao fa tsy tery. Tantaran'ny Paoly nataony tao anaty ira. Impiry ianao zay nivaky sambo, impiry ianao zay nandalo olana, impiry ianao zay no nandalo fisedrana, impiry ianao zay voentsika sy voateny ratsy. Fa mbola naninona ianao. Mbola ionge ianao e. Alleluia. Satria tsy ianao niady, fa Jesosy niady ho anao. Jesosy ninomba anao. Ary tsy nafoy ianao izy. Nijoro teo anoloanao foana izy. Isaky niatrika fahavalo ianao. Dia ianao eo, fa izy efa eo alohanao. Ry havana malala, tia anao Jesosy. Ny tanjon'Andriamanitra aminao dia ianao andresy. Ny tanjon'Andriamanitra aminao dia ianao ahelo fo. Ny tanjon'Andriamanitra aminao dia ianao tonga any an-danitra. Alleluia. Maheresitsika rehetrarehetra. Mialohan'ny hidirantsika amin'ny fiderana vitsivitsy dia ataontsika ty raha mahafinaritra ty androany. Rehefa avy eo tsika hanao fiderana. Dia rehefa hanao fiderana tsika rehefa eo dia hitanareo eto indray ilay ankizy ao amin'ny groupe izay maharesy hiara hidiran'Andriamanitra tsika rehefa avy eo fa ataontsika aloha ty raha anankiray mahafinaritra ty. Mahatonga an'izy ty atao na dia hira somary mihetsiketsiky aza dia tsy mbola ataontsika anaty fiderana satria mbola tiana mihitsy ny tononkira no hitanareo aloha. Dia ao aoriana ny tiry tsika dia hanao hira fiderana mahafinaritra dia ihany toritentsika ao aorianan'izany. Ndao ary. Il y a des jours où on est plus fragile.
ankivy atsika ianao io manangon zavatra manao zavatra ianao zavatra tsy mora aloha miazaka zahanao manana avenir mahafinaritra ianao ny androany mety tsy afinaritra fa noavinao a tena afinaritra alleloia ary tsy nofinofo zany tsy resaka zany tsy resaka zany ary tsy nofinofo firiavana fa tena no ary efa nanao samby fiara dia mandra-paty tonga ny fotoana anankiray tena tonga tokoa le ranonorana sy le izy tao anatin'le sambo le amana tsy mora ny zavatra naleanao tsy mora tena mafy ary tena tsy nitsahatra ozy tena ndre ohatra mivavava ndraikariva ka aza mitsahatra ozy izy fa no tena tsy nitsahatra nandalo ny fanenjehana nandalo ny zavatra maro fa teo foany no mandra-patonga ny fotoana anankiray any anaty sambo fiara izy atopatopan'iny sambo iny halleloia ny ambony ranomasina eo no avo manomboka mitsotsotra halleloia eo no avo manomboka tena miteny hoe so ihany efa nanao an'le sambo tsotsotra fotsiny izy sisao tsy andeha hitona hazo tsy andeha hitona mantsika tsony fa vita ny asa halleloia migoka ny vokatra sisa ry havana malala zany foana nampaherezana anao ianao aza reraka manao sitrapon'Andriamanitra zany ianao aza reraka zany ianao hoe isa-tsabaty ianao dia ety foana dia sa ve zany Andriamanitra dia tsy mba hanao fandeha amin'ny olona mihitsy dia sabata hony dia hivavaka hony ry havana tsy voainao reny ry Noa efa teo daholo ireo olona ireo anjarantsika indray zao atsika tira mahafinaritra tiana iteran'Andriamanitra tsika androany dia hitanareo eto ny ankizy miara iterana eo any It's all too late because he can
manokatra Alleluia. eo ihany tsika mahafinaritra be mihitsy fiananay rehefa ohatr'izao reto ary mampilendalendanareo ihany fa tena ianareo zay tehitra anaty fiderana raha zao a de afaka mandefa MP amiko a mila manana zoom nareo de efa mipotra miaraka amin'ny ekizy eto raha misy a mba te hipotra eto nareo iaraka amin'ny ekizy mederana andriamanitra sika fa fifaliana ny andro androany manomboka zao Acabou.
Fifalina matika. Fifalina ne. Yansan Jehovah. Hallelujah. Saya kau mampu dan saya punya grup semarai. Hallelujah. Tahu? Netsika tonga dia groupe plan. Misaona tsika rehetrarehetra misy a Misy nangataka hira zay ve efa sa mangataka hira tao a alefantsika aloha ty lalay ity dia ao anaty ty zany nareo afaka mangataka hira alefantsika aloha ty lalay ity ary dia ao anatin'ny jiro ty tsika afaka mangataka hira nareo ihany a dia afaka mangataka hira omentsika sehatra foana ny vaovao a omentsika sehatra foana ny vaovao tena amle vaovao moa zany sao dia tsisy tsy ao anaty izay maresy dia afaka mandeha nareo dia tsy ao anaty izay maresy zany dia vaovao foana na dia efa teto foana rehefa aveo tsy zay daholo foana efa hipotra ndrany ankizy rehefa aveo potra ny ankizy ndao zay kely aloha manomboka anazy atomboka anay dia aveo ny ankizy mitao a Yasabi sananjo amaraparanatsika ny fiderana nisy nanaraka nangataka hira ve a raha tsisy nangataka averina kely na nisy nangataka azafady sa tsisy ohatra mbola tsisy nangataka varina mijery atsika mandiko
mbola tsisy nangataka fa ndao ary tsika tonga dia tsika nangataka ndao ary le lamahery zany mba lehilahy mahery ary zany nangataka rehefa tsy nisy variana amin'jerentsika mandihy dia lasa diny le nangataka fa tsy maninona alefatsika ary lehilahy mahery eo ihany aloha ny anivay misy mitene misy mangataka fa zay aloha tsy nahita taty fa mba soratmba afaka averina soratanakeaalalantsika fiderana mba soratany $100 eo raha na izany mahita an'le soratra any ambony any de mba averiny soratany eto fotsiny azafady hoe inona le hira fa tsy voitsitanatonga zay hoe ty variny zay a
nefa lasany ambony any de mba soraty eto le hira nisy nangataka hitanareo ambony ao a le hoe io misy de mba io mihitsy ny alefatsika na le olona nangataka mihitsy mamelona manoratra na ny ankizy raha mahita nareo de mba soraty azafady miandrika kely an'izay ary tsika de sady hofaranatsika amin'izay iry zay fiderana androany a de torotentsika rehefa avy eo sary mama Valentine mitsikitsiky tsara hoe zao nitako hatreto soratra tao anaty groupe ary raha ohatra ka tsy voasoratrinareo anaty commentaire azafady tafiray ony asangamba raha tsy teo ianao tafiray ony asangamba raha tsy teo ianao a ndraso io zany amaranatsika ny fiderana androany a io zany nangataka any izy io raha mba misy raha mba afaka amin'ny tena nangataka azy lao ve izy a de mba ho tsarona hoe ianao nahafantarana an'ity raha mahafinaritra ty asangamba raha tsy teo ianao ira mbola tsy amboaratsika aleluia mboaratsika nangataka an'le hira miaratsika fa tsy hitanay teo andraso aloha fa ohatrany tsy ato anaty anina le izy a ohatrany tsisy ato anaty youtube ave ohatrany tsisy an'izay ato amboaratsika so de mba hafa ny titre ohatra so de hoe tsy nanenina amin'ny titre so de hoe tsy nanenina amin'ny titre an'le izy na hoe hira na hoe mahery a avy amboaratsika azafady so de ohatra tsy hitanay anaty youtube le izy le titre mihitsy no tsy hita satria ny ratsy ao misy hoe tafiray fa tsisy an'le hoe asangamba ratsy eo ianao fa tsy nanenina no misy ato a de hoe hira de hoe mahery a antsoy ny tompo a longoko raha ao amboaratsika de mba angatana izy amaly azafady amboaratsika ohatrany tsy ao a sa ao izy amboaratsika ny nangataka zao ary aleo ataontsika aoriana ny toriteny le hira any a aleo ataontsika aoriana ny toriteny le hira de ndolotsika hiditra amin'ny tenin'Andriamanitra satria ny fotoanantsika mandeha ihany a de soraty fotsiny amboaratsika na aty amin'ny message privé tsy maninona de alefatsika ao aorianany toriteny de misaotratsika rehetrarehetra ino fa naherintsika tao anatin'ny fiankofana sy ny fiderana voninahitra n'Andriamanitra irery ihany a alleluia amen alleluia misaotra an'Andriamanitra tsika tao anatin'izay fotoana afahantsika nianaka tao anatin'ny fiderana sy fiankofan'izay raha lasana vavy malala ary androany de raisoandro lehibe ho atsika afahantsika indray a mandre ny feo an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny toriteny amin'ny alalan'ny mpanompony a de ho tahin'Andriamanitra miarabantsika rehetrarehetra tonga soa eto amin'izao fandaharany zao ary mampairanao hoe tsy veriverymaina fotsiny ny fotoana laninao eto akory fa misy valiny lehibe tokoa ianao varina mideran'Andriamanitra eto a Andriamanitra sondrina manomana ny fahasoavana ho arotsany aminao indray a ka de maherezy ianao ho tahin'ny tompo ane a de maharetatra amin'ny farany satria hitra amin'ny tenin'Andriamanitra tsika amin'ity androany ity milohan'ny zatrina de ndolotsika hivavaka ho an'ny toriteny za resy lahatra fa tsy tongatonga fotsiny eto ianao tsy tongatonga fotsiny eto ianao ary misy raha ray lany tompo anao indray a amin'ity androany ity
apetrao mihitsy aloha zavatra rehetra mety manahirana anao any ambadika any da tsika hifantoka amin'ny feo an'Andriamanitra. Inona ny tian'Andriamanitra ho tenenanao amin'ity androany ity? Fa mino fa ao anatin'izany lakile, alleloia, ahafahanao tapavoaka amin'io kizo izay lalovan'ny fiainanao io amin'izao fotoana izao. Dia mangata mihitsy amin'ity androany ity, Tompo mitenena amiko, Tompo mitenena amiko mpavonikiana anao. Ivavakantsika amin'izao fotoana izao. Jesosy misaotra anao zany amin'ity fotoana androany ity ary isaorana ianao ny fifaliana zay anananay manana anao, fa ianao ny anton'izao fifaliana izao. Dia misaotra ny amin'ny tahinao ny connexion ny tsirairay avy ny eto aminay na ny amin'ny olona ny tokantrano ahafahan'izy ireo mandre ny feo anao amin'ity androany ity. Dia mitenena fa voninkiana anao zay fa nay maso no apetrao ato anatiko ny teny osory a Jesosy raha hitondra ny teny eto androany mba hahatonga izany teny zany tsy ho teny hafafy amin'ny eny an-dalambe na eny amin'ny tany marivo na eny ambony vatolampy fa hafafy kosa eny amin'ny tany mahavokatra. Dia ho ao tany lonaka ny riny ny teninao ane ny foniny tsirairay avy izay miaraka aminay mandre an'izao toriteny zao amin'ity androany ity. Ny devily sy ny satana kosa tsy afaka hitsainy ka na dia litera ray fotsiny aza amin'izany voafafy zany fa moa avy zato eny avokoa ho voninahitr'Andriamanitra. Misaotra Jesosy halleloia, amen. Ny ataontsika tira mahafinaritra be ty aloha alohan'ny hidirantsika amin'ny ten'Andriamanitra fa ataontsika foana izy ty taloha rehefa anaty toriteny alohan'ny toriteny fa version hafa indray nenotsika azy amin'ity androany ity dia mbola iara-disy totorepika araka amin'ny groupe zay maharesy antsika ny alohan'ny toriteny awa. Money.
Alleluia. Dia mankasitraka antsika rehetrarehetra, mankasitraka anareo rehetrarehetra izay niara-ny faly taminay any an-tokantrano any nikiditra tsy menatra amin'ny filazantsara fa niditra miara-mideranay n'Andriamanitra amin'izao fandaharana izao. Dia fiadana tompony amintsika rehetrarehetra. Fifaliana ho any no mijoro eto androany mitondra antsika an'izany ten'Andriamanitra izany ka dia mahareta hatramin'ny farany. Androany tsika dia hijery lohasaha anankiray. Alleluia. Misy lohasaha zay ao amin'ny baiboly ao. Lohasaha mampatahotra izy io. Ary lohasaha mampatahotra izay sady lohasaha feno korotam-bato, misy fasana feno faty milevina. Mampatahotra zany iza sa mandalo an'izany. Misy fotoantsika raha mandalo fasana zato aloha mandalo fasana dia matahotra. Fa ity tsy fasana anankiray eo amin'izany lohasaha zany fa fasana maro ary tena lohasaha mangina, tena lohasaha mangina. Io lohasaha io nefa matetika misy fotoana tsy maintsy lalovana izy io. Io lohasaha io dia eo anelanelan'ny lohasaha mampitohy an'i Jerosalema amin'ny tendrombohitra Oliva ao amin'ny baiboly. Io lohasaha io raha ohatra zany avy any Jerosalema ianao dia tsy te hiodikodina be nefa ianao maniry hiakatra eny tendrombohitra Oliva hivavaka hitokana dia io ny lalana manitsy dia tsy maintsy mandalo an'io. Ary io tsy voatery safidin'olona ny andehanana amin'io fa teren'ny zava-misy dia mandalo teo amin'izany toerana izany. Ny anaran'io lohasaha io dia Kidrona ny anarany. Kidrona, lohasahan'ny Kidrona, lohasahan'ny Josafata hoy ny fomba fiteny azy anankiray koa. Misy miteny koa hoe lohasaha-pahafatesana, lohasaha mangina, Kidrona ny anarany. Ary misy olona malaza be anankiroa amin'ny baiboly mpandalo teo amin'ny toeran'io dia tsy iza fa i Jesosy dia i Davida. Alleluia. Nisy mpanompon'Andriamanitra ngeza be koa nasena nidina teo amin'ny lohasaha io taloha dia tsy iza fa Ezekiela. Ny dikan'izany hoe Kidrona zany Cedron moa izy amin'ny teny frantsay dia hoe maizina. Misy heviny koa milaza hoe Aya. Misy heviny koa milaza manao hoe korotana, fikorotanana, fisafotofotoana, fisalasalana. Sady mandalo anaty aizina zany mandalo anaty fikorotanana, anaty teboteby, anaty Aya, anaty fikorotanana. Zany ny dikany hoe Kidrona ry havana malala. Ary any amin'ny Jaona 7:20 any andininy voalohany dia mivaky manao hoe ny solamandry ny Jaona 7:20 dia nankanesan'i Jesosy tany Getsemane sy ny nisamborana azy. Andininy voalohany, ary rehefa voalazan'i Jesosy zany teny zany dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nihitany lohasahan-drika Kidrona ary nisy sato io izay nidirany izy sy ny mpianany niakatra teo Getsemane. Fa nandalo tamin'ny lalana izay tsy azo ialana dia ny lohasahany Kidrona. Tsy dia natsapa-tahotra ny mpianatra tamin'ity indray mitoraka ity na dia nandalo teo azy satria niaraka tamin'i Jesosy. Nefa ihany koa ry havana ny tenin'Andriamanitra talohany io mantsy io le hoe mitoy izao hoe rehefa voalazan'i Jesosy zany dia izany teny zany dia nandeha izy mba amin'ny mpianany ka nihitany lohasahan-drika Kidrona. Inona moa hoe rehefa voalazan'i Jesosy zany teny zany? Ny toko alohan'io toko 7 dia nivavaka nataon'i Jesosy ho an'ny mpianany. Ny mpianatra zany tsy maintsy nandalo teo ihany fa mpianatra efa avy nentin'i Jesosy ambavaka.
halleloia zany hoe ianao rehefa avy nentina mivavaka de manana toky ianao ianao rehefa avy mivavaka de mahery ny ara-panahanao ka na de mandalo eo am'ilay loha sa mampatahotra azy de tafita ihany ary androany hoe teny aminao hoe io loha sahany kidrony io de lalovantsika rehetrarehetra miala eo amin'ny toerana ray andeha hoeny amin'ny toerana ray de ny mpivavaka ny zanak'ondrin'Andriamanitra de mandalo amin'ny loha sahany kidrony andra de ampairanao androany manao hoe lavalava ihany ny toerana io a satria izy io a 7 kilometatra ny elany ny mandeha amin'ny lalana ianao 7 kilometatra ary fantatsika tsara zany isa 7 zany eo amin'ny baiboly fa isan'Andriamanitra matetika de voalazan'Andriamanitra zany isa 7 andro fa 7 zao androany de nitsahatra Andriamanitra ary matetika Andriamanitra rehefa misy zavatra ataony de ao amin'io 7 taona 7 andro 7 foana ka loha sandrika ny kidrony de 7 kilometatra ihany koa no nalavany nandalo teo i Jesosy ho aiza moa Jesosy ray avana amin'io andeha ho aiza andeha hoe ny Getsemane aninona ivavaka ary eny koa izy no hosamborona rehefa nandalo am'izany loha sazany koa Davida raha jerentsika any amin'ny Samuela faharoa i Davida rehefa nandalo teo amin'io toerana io a Samuela faharoa toko fa 5 rehefa nirombahan'ny zanaky Davida i Absaloma ny fanjakana de niverina ohatry ny olon'olom-poana Davida ohatry ny olona tsy ohatra fa tena tsy mpanjaka ntsony mihitsy ary nandalo tao anaty ady ry avako malalako de nandalo tamin'ny lalana zay tsy maintsy ale aniny 17 manao hoe ary ny olona rera de nitomany nikaikaiky ary nita ny vahoaka rehetra ny mpanjaka koa de nita ny loha sandrika kidrona ary ny vahoaka rehetra nandrozo tamin'ny lalana makany anefitra na de mpanjaka azy de nandalo teo amin'ny loha samy maizina misy aya misy fisalasalana misy tebiteby de ny loha sandrika zany kidrona ry avanao zao fotoana iainatsika zao ry avana de fotoana ny fisalasalana ary fotoana andalovantsika eo amin'ny lohasa ny kidrona izao fotoana iainatsika zao io toerana tena mampatahotra satria tretnao zay raha mandeha toerana anao de fery tolamaina Ezekela evaka itsika tenge Ezekela nasian'Andriamanitra ny rahan'Andriamanitra ry avako ny rahan'Andriamanitra hoe Ezekela toko 7:30 hoy ten'Andriamanitra hoe tao amiko ny tanan'i Jehova ary ny fanahy nitondran'i Jehova ivoaka de napetrany teo amin'ny lohasa feno taolana ary tonga nandeha teny amin'izy ireo izy ary indreo betsaka de betsaka teny amin'ny lohasa reo ary indreo maina de maina nentin'Andriamanitra teo amin'ny lohasahany kidrona Ezekela raha isinao fotsiny hoe mandalo toerana ray feno taolana ianao feno taolam-paty de fantatrao fa efa betsaka ny maty teo ary zay maty koa de naterina teo izy fasana tranainy be zay eo ary ny dia mandritra ny 7 kilometatra io de tsy ny olona rehetra ny mahavita mandeha eo ary tsy moramora ny mandeha eo 7 kilometatra mety oziny hoe akaiky zany fa tsy haiko ataonao adiny firy zany 7 kilometatra zany mety ataonao adiny ray zany any adiny ray zany ianao maninona mitebiteby matahotra satria aiza fa izao ry havana malala ny zavatra mahafinaritra Davida rehefa nandalo teo de lesona nitsoahany Davida de tsotra halleloia hoy Davida hoe Salamo 7:24 eny na de mamaky ny lohasaliko ny fahafatesana aza lohasahany kidrony ry avako malalako
nandalo teo Davida akoatra ny ady zay mitambesatra taminy dia mbola nandalo any loha samy maizina sady mangina mahatonga tahotra tebotebo sy fanahina Davida mpanjaka. Fa zao ny tenen'i Davida ry havana, eny na dia zany hoe mitensika eny na de misy zavatra ngezabe zao oriny an'izany na de efa zao azy zany zavatra iainako ohatra de mbola hijoro ihany aho na de efa raha ambadiky na dia zany a misy zavatra tokony mifanohatra amin'ny zavatra mitsanga zay vitan'ny olona anankiray. Fa zao teny Davida na de eny fa na de mamaky ny lohasaha ma de mamaky ny lohasaha ny fampatesana aza de zao nangofotra sy natahotra ny olona nandalo teo ry havana. Ary zany fa na Ezekely ary tena natahotra ihany mahita zany taolana maina de maina vomery eo mbola hetsika ihany mifatahotra zany. Fa Davida de niteny hoe za tsy atahotra ny loza satria ao amin'io fotoana 7 kilometatra andehananao io afaka tratra ny loza ianao satria toera mangina toerana maizina zany ny lalovanao. Ry havako malalako ny tsy nampatahotra ny Davida de zao ianao no amiko izy zany Andriamanitra teo amin'ny Davida. Ny lalana lalovantsika ry havana de mampatahotra ary zao fiainana lalovantsika zao de fiainana mampatahotra satria mandalo ny lohasaha any Kidrona isika mbola 7 kilometatra mbola lavalava fa ny zavatra mahafinaritra n'Andriamanitra ny 7 kilometatra ny natao fa tsy 70 na 700 satria no afoezin'Andriamanitra io lalana nafoeziny io aninona mba hahafahan'ny olona tsy tafita te Davida raha 70 kilometatra io mahatin'ny tahotra ry havana mahatin'ny tahotra ary tao amin'ny lohasahan'ny Kidrona tsisy ninona maniry fa korotam-batony eo fa tsy navelan'Andriamanitra 70 kilometatra satria maninona 7 no mety amin'Andriamanitra satria zao tsy niararaka ny Davida tao anatin'ny lohasaha io ny tanjon'Andriamanitra fa mba hivoahany de atsapany fa na tena andalo ny lohasaha ny fahafatesany io azy de tsy naninona izy. Alleluia ry havana. Mety misy olona am'izao fotoana zao mandalo ny lohasaha io ary raha jerentsika tsara le izy mirahalahy Jesosy sy Davida rehefa nandalo teo de tsy tao anatina toerana fotoana mahafinaritra fa samy tao anaty ady hiatrika olana hiatrika ady fa tsy maintsy nandalo an'io niala avy teo Jerosalema andeha ho aiza ho any tendrombohitra oliva hitady fifandraisana amin'Andriamanitra tsisy lalana miolakolaka fa io ny lalana manivaka ry havana de ny lohasahan'ny Kidrona ry havana. Rehefa nandalo teo de ny zavatra hitanao tsisy afa-tsy tolamaina profo fa misy ny fampatesana. Zany mahatonga Davida teny hoe na de mandalo lohasaha aliko ny fampatesana satria alika mampiseho fa misy ny fampatesana misy ny maty fa retin'Andriamanitra nampahafantarina ny Davida ny fahafatesana misy fa ianao tsy ho faty. Alleluia. Mitahotra misy fa ianao. Alleluia. Tahotra misy ny aizina tena eo amin'ny toerana io fa mahafinaritra le hira teo averintsika mantsindry avaka tatsika mampiny hoe ao ampitan'ilay lohasaha de alim-pahafatesana fa motsinjona va moatsinjona va inao lay tanàna iray zany hoe eo amin'ilay toerana iengatsika ry havana de andeha eny amin'le toerana anankiray misy mazava de mandalo eo amin'ny lohasahan'ny Kidrona isika ary mety misy olona eto am'izao fotoana zao tena eo mihitsy izy eo ampovoaniny zany lohasaha zany am'izao fotoana zao. Davida ry havana nitomany nandalo teo ny vahoaka rehetra niaraka aminy nitomany kaikaiky ozy ny fomba ozy ny ten'Andriamanitra
ary ny olona rehetra dia nitomany nikaikaika andeha hiapitan'izany lohasa tao anatiny fiampitanan'izany eny fa na dia fakahikota favoaka azy mbola nitomany nikaikaika satria ny zavatra hita tsisy afa-tsy zavatra mampitomany mampatahotra maiza mampitebiteby mampisarasara fa zao raha avako malalako i Davida teto mbola tsy nahatomany izy ary mbola tsy nitomany fa nitoko tamin'Andriamanitra fa Davida rehefa tany amin'ny 9:30 vao nitomany ary Davida niakatra teny tendrombohitra oliva ka nitomany teny am-piakarana sy ny sarodona dia tsy nikiraro ary voaka rehetra izay nanaraka azy sarondosy niakatra dia nitomany teny am-piakarana avokoa Davida rehefa teo am-pandalovana ny lohasariky ny fahafatesana dia zao niteneniny ary soratany tany amin'ny Salamo 7:20 tsy atahotra halleloia tsy atahotra satria zao miaraka amok'Andriamanitra firifiry amintsika ravana ny olona afaka mahatoky tsy resena lahatra fa miaraka aminao Andriamanitra Davida tsy nietreritra hoe fiarahany amin'Andriamanitra dia tsy andalovana eo Kidrona be dia be ny olona rehefa mandalo olana ady dia mietreritra fa tsy miaraka amin'ny Andriamanitra na tsy momba azy Andriamanitra tsy ravana misy fotoana lalovantsika ny lohasahany Kidrona fa eo ny zavatra andrasan'Andriamanitra amintsika mampatahotra itoeran'io mampanahy itoeran'io maizina itoeran'io fa eo ny mba teny andrasan'Andriamanitra anahoana ianao raha mandalo amin'io ny vahoaka rehetra nitomany satria tsy ny vahoaka rehetra nandeha atoky an'Andriamanitra noratra salamo 7:20 2:4 fa i Davida nanana salamo hosoratana na dia mandeha mamaky ny lohasariko fahafatesana azy dia tsy atahotra ny loza satria ianao no amiko halleloia zava-dehibe ry avan'Andriamanitra ao aminao zany fa hatramin'ny lalana tsy azo ny olona le nefa tsy maintsy lalovana dia ianao andalo amin'izany fa ianao tsy matahotra ny loza ary ianao tena tafavoaka velona halleloia satria Andriamanitra mamelona io miaraka aminao io mampahery anao androany fa zao fotoana iainantsika zao mbola ho avy ny fotoana za zany dia resy lahatra fa taona 2020 sy 2021 dia somary lohasa ny Kidrona kely izay tsy maintsy lalovan'ny olona mijoro amin'ny fivavahana teneniko anao zany ary andalo zay rehetra hijoro amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra dia andalo lohasahany Kidrona fa tady ity ry avako malalako azo atao mahakivina mampatahotra anao zany fa melohan'ny atongavana amina tanjona anankiray izy mirahalahy reto Jesosy sy Davida dia nandalo teo amin'ny toerana io zany hoe misy tanjona lalana lalovana io fa mitanjona tsy eo ary ny tanjona lehanao tsy misy idirany amin'io sady tsy maizina tsy misy ahany tsy misy tebotebo tsy misy fisafotofotona fa toera mahafinaritra zava mahafinaritra tanjona mahafinaritra halleloia jerena tsara fa rehefa nandeha Davida tsy maintsy tsy nanatsafidy fa tsy maintsy namakivaky ny lohasahany Kidrona ry havana dia betsaka ny zavatra zay nitranga betsaka ny zavatra zay nisafotofoto tao anatin'izany ny fandalovana eo ry havana raha tsy miaraka amin'Andriamanitra dia fahafatesana ny miandry ny fandalovana eo kosa miaraka amin'Andriamanitra renao iandry hoe tena mafy izy zany fa nefa dia zao no amaivanina sady no amaivanina no renao mihitsy tsy misy Andriamanitra mitrotro anao Andriamanitra nge raha avako malala amin'ny fotoana rehetra amin'ny fotoana reraka ianao dia mitrotro anao Andriamanitra misahira ary zany ny tombontsoa ny tombontsoa atsika mivavaka nge raha tsy ny fitahiana ihany anisany apahany anankiray ao anatin'ny fivavahana ny fitahiana fa tsy ny hotahiana ihany fa ny hotrotrona ihany koa amin'ny fotoana sarotra ny lalana zay lalovana
raha tena miteny anao fa tsy mora lalana mandalo amin'io lohasahan'ny kidrony io fa tena misy korotam-bato etreno zany hoe ianao mierikerika amin'ny zavatra mataotra fety amin'ny tany ianao mila mijeriko eny andalana eny korotam-bato tolamaina zany ny zavatra hita zany hoe toerana tsy mahafinaritra nefa kosa toerana azonao lalovana toerana azotsika lalovana fa tsy andehanantsika rery raha mitenanao androany raha ohatra hoe olana ny vavahanao satria misy an'izao zao mivavaha ianao androany mba hisiny ny fanatrehan'Andriamanitra iarahan'Andriamanitra aminao mamaky any lohasaha io fa ty fiainantsika ty lalan-davitra makany an-danitra ho ny ira anankiray fiainontsika eto zay avana mila an'Andriamanitra ho aminao ianao de tsy atahotra ny loza ozy satria ianao no amiko iza no aminao fa mamakivaky ny lohasahan'ny kidrony tsika eto amin'ity zao tontolo izao ty iza ny miaraka aminao fa ny zavatra mafy tsy maintsy hitatsika eto atany eto tsika ny ahitan'izany an-danitsika tsy ahitan'izany tso eto ny ahitantsika ny zavatra mafy fa i zavatra mafy lalovantsika io manorevitra anao androany oky ianao mba tena hiteny tahaka ny Davida hoe tsy atahotra ny loza satria ianao no amiko ataovy eo aminao ataovy zay atonga an'Andriamanitra eo aminao fa ny lohasahan'ny kidrony tsy nisy lalana hafa fa io tsy maintsy ino lalovana etretinao ry havana malala fa avy niatrikady avy nisy zavatra mitranga teo amin'ny fiainan'i Davida niala teo Jerosalema izy niditra namakivaky amin'ny lohasahan'ny kidrony any ny lohasahan'ny kidrony zany revana de tohina suitina tranga anankiray fa fandozanao toerana anankiray koa nefa misy toerana zany anankiray lozanao de mitohy amin'ny lohasahan'ny kidrona io ny lalanao fa nefa kosa ny toerana andehananao tsy ratsy no ny toerana zay ny alanao hoe ny amin'ny tendrombohitra oliva fa maninona moa Jesosy ny tonga eny amin'ny tendrombohitra oliva ina no nataon'i Jesosy eny ry havana andeha hivavaka hitokana am-bavaka hiatrika fitaitainana mora aminao sasaby zany miandro miaramila hisambotra anao zany fa tam'izany mbola tanora kely de efa hitako zany miandro polisy nisy ditra be nataona izay teo an-tanàna taloha telo lahy efadazy eny anao ditra teo an-tanàna de le ditra nataony io tena nitorian'ny olona tany amin'ny BC zay tam'izany de rehefa nandeha ny fotoana de voasambotra tsirairay avy le namako voasambotra aloha ny roalahy de voasambotra koa le namako tena nipiaraka amiko de za moa tam'izany zahako ny voasambotra farany satria za tsy tao an-trano tamin'ny fotoana Savolava nandeha nianatra fa tonga teo le polisy hitady anahy tam'izany de afaro izy nandainga moa izy antany tao an-trano fa iza moa ianao anabava anamany ao izy vo tonga tao an-trano de tenen'ny anabava nisy namanao ino izy nitady anao ohatry niza ho de niteneniny teo zany le pozipozin'le olona tonga de ozy hoe polisy zany fa ianao ny andraso eo fa hiveriny eo izy vo mitena hoe polisy zany lasa nandeha nisika ny namako vo jereko tsy tao de fantatry resy lahatra amin'ny polisy fa ohatriny ahoana ry havana zany hoe petraka ao an-trano ianao miandro polisy fa mandeha ao ala-trano ao kinene fantatra daholo fandehan'ny olona ao an-trano hoe ianona zany le fandehan'le izy fandehan'olona tsy ato an-trano miandro polisy fa Jesosy nge ravana miandro polisy mafy zany raha mbola tsy tsapanao zany de tsy tetenao amiandra hoe andramo mafy zany ianao tsy mihetsika ao an-trano miandro polisy ary havana Jesosy andeha hitokana andeha hosamborona manao fotoana amin'ny polisy fa melohan'izay andohalika hivavaka hitady ery
ary avy nandalo loasahany Kidrona izy ny tonga teo Getsemane, ary raha tsy tonga teo Getsemane izy ry havana tsy voatolotra ho atsika. Halleloia. Fa zany rehetrarehetra zany lalana no nahatongavan'i Jesosy taiza teo ambony hazo fijaliana, maty, nalevina, tsangana tamin'ny maty eo amin'Andriamanitra izy zao. Fa zany rehetrarehetra zany tsy tonga raha tsy nandalo teo amin'ny lohasahan-drika izy niaraka tamin'ny mpianatra. Sotra an'Andriamanitra ho ahy. Halleloia. Fa raha jerentsika ny amin'ny Luka 7:20 io efa avy nivavaka ho an'ny mpianatra aloha Jesosy. Ry havana, androany ivavaka tsika. Ivavaka tsika androany mba nanantsika hery fa eto amin'ity zao tontolo zao ty ry havana de lohasahan'ny Kidrona ny lalovantsika. Ary ny olona rehetra mandalo eo daholo. Tsy tsika rery. Fa ny atsika ny avantage de zao. Misy Andriamanitra ty amintsika. Misy Andriamanitra miara-mandeha amintsika. Za matahotra. Fa miara-mandeha aminareo Andriamanitra. Miara-mandeha amintsika Andriamanitra. Any amin'ny Samuela 2:20 Andriamanitra tsy mitsahatra Andriamanitra mampahery atsika. Halleluia. Tsika rehefa kivy daotra tsy ampaherezin'Andriamanitra eny an-dalana eny. Eny atsefatsefan'ny lalana eny Andriamanitra tsy manadino ny mampahery atsika ao anatin'ny diatsika. Fa raha tsy zany efa betsaka tamintsika ny kivy. Iny efa ampaherezina ataon'Andriamanitra raha vakitsika ny Samuela 2 ka i Davida nandeha nandao ny lapasoa, nandao ny hanina sy ny arena sy ny voninahitra ny lozany. De namakivaky ny lohasahan-drika izy. Ary namakivaky ny lohasahan-drika izy de tonga tany amin'ny tendrombohitra Oliva. De tany izy no mifandray tamin'Andriamanitra. Fa rehefa tany izy no mifandray tamin'Andriamanitra ravana de zao. Any amin'ny Samuela 2:20 anomboka hanao zavatra Andriamanitra. Nisy noho ny vao nihilana kely avy tany amin'ny tampon'ny tendrombohitra Davida. Vavaka zany Davida any ambony tendrombohitra. De mihilana kely nijery any ambany, inona ny zava-mitranga? De iny tonga avany Ziba mpanompon'ny Mefiboseta. Nitsehana azy nitondra boriky roa, vao isy lasely, sady nampitondray ny mofo 300 sy voaloboka maina 100 sampao, sy voankazo masaka fahavaratra 100 ary divay iray tavoara. Raha sy nioditra zany. Zay vao soratra ery amin'ny iray kely ery. Zany hoe inona ny zavatra tiana tenenina? Ianao mbola mandeha anatin'le lohasahan'ny Kidrona iny avy eo ianao tonga ery an-tendrombohitra. Inona ny zavatra nanaraka tao aoriana tao? Ny nidiran'ny Davida tao amin'ny lohasahan'ny Kidrona iny ela de efa nikasihan'Andriamanitra tany ambadika tany Mefiboseta aniraka ny Ziba hoe ndahanareo Davida. De toany izy. Halleloia. De arao de ampitondray azy reto. Isika rehefa miditra anaty olana de aza dino ry havana fa ianao mbola tsy tafiditra tao de ny vahaolana efa ataon'Andriamanitra miaingana amin'ny toerana zay misy azy andehany antsika anao. Ny fanohanan'Andriamanitra ry havako tsy miandry anao efa anaty odana anaty ady vao tapa-kevitran'Andriamanitra ny anohana anao. Fa ny olana vao miainga ny vahaolan'Andriamanitra efa vonona. Halleloia. Ty tonga. Tetinao zany hoe ianao niainga tsy nanana ninina avy nandeha tamin'ny toerana mampatahotra sy feno fitsaratsarana ary nandeha tao daholo ny fanontaniana hoe tena momba avy Andriamanitra. Lalana marina hoe zao alehako zao so de mba diso lalana efa ao arinao mpanompon'ny Mefiboseta miaraka amina briky anakiroa mivimbona fahasoavana, mivimbona fitahina, mivimbona vahaolana, mivimbona fanohanana, mivimbona varitsinjo ry havana malala. Aza teny aminao androany tao anatin'izany fotoana zay nilalovany zany tsy mora ny nandalo teo.
andranomaso fa nefa de milalovana tamin'ny fatokinan'Andriamanitra. Androany za te hampahery anao io fiainanao io ry havana, nanay mampitomany io, nanay andalovana zavatra sarotra io, fa lalovy miaraka amin'Andriamanitra. Ataovy eo akaikinao Andriamanitra, oka ho ao anatinao Andriamanitra, fa Andriamanitra koa miaraka aminao mamakivaky any lohasahan'ny kidrona. Ary tsy ny eo ihany no mbany anao, fa na tonga eny amin'ny tendrombohitra oliva ianao, porofony fa momba azy any, momba anao izy. Alleluia. Jesosy nge ohatra zany koa ry havana tary amin'ilay Jauna vakitsika tra. Vakitsika ny Jauna de zao. Nevina sakata indrindra raha vakitsika any amin'ny Matthieu ohatra io Matthieu 5:20 de fantatsika fa any amin'ny tsy Matthieu fatatsika hoe any amin'ny Marka de fantatsika tsara fa Jesosy rehefa teo a Getsemane de nidina ny anjely, nisy anjely nidina ny karakara azy, nanohana anazy. Alleluia. Tsy dreko mihitsy verset zay. Amin'ny Luka jerentsika Luka 2:20 9:30 jerentsika le soramandry amin'ny 3:7 Luka 2:20 3:7 de zao ny zavatra nitranga. Ary nisy anjely avy tany an-danitra nisy teo aminy ka nampahery azy. Zany hoe ny fandalovany Jesosy teo amin'ny lohasahan'ny kidrona ka niakarany teo amin'ny tendrombohitra oliva ry havana de fa nanapahan'Andriamanitra hevitra fa raha alina eo am-pivavahana de mba irao ny anjely irako ny anjely ampahery anao Jesosy. Taka ny nandrahan'Andriamanitra ny zibo, taka ny nandrahany Mefiboseta ny zibo, anohana ny Davida ry havako malala. Tsy nahajanona, tsy nahajanona teo amin'izany toerana zany i Davida ary mety ho kivy raha maty ny anohanana teo. Fa za miteny antsika androany hoe miara-mandeha amin'Andriamanitra ianao. Tadidiova rehefa tonga teo ry Jodasy, hoy tena Andriamanitra ary Jodasy koa ilay mpamadika, ilay namadika azy amin'ilay Luka Jauna 2:20 tsika zao. Jodasy koa ilay namadika azy de nahalala izany tany zany satria pakao matetika Jesosy mba amin'ny mpianany. Fantatry Jodasy tsara io lalana io. Ary Jodasy rehefa nahazo miaramila ray toko tamin'ny mpiandry raharaha avy tamin'ny lohan'ny mpisolina sy ny fatra hoe de nakeo nitondra faniriso sy fanala ary fiadiana. Ary satria fantatry Jesosy zay rehetra anjo azy de nivoaka izy ka nanao tamin'izy ireo hoe iza moa no tediavinareo? Ary hoe namaly azy hoe Jesosy avy any Nazareta. De hoy izy taminy, zano izy. Ary teo koa Jodasy ilay namadika azy, raha vao niteny Jesosy hoe zano izy de mianotra eo ka lavo tamin'ny tany. Vao mena ampitomboina ny hery tao amin'ny Jesosy raha avako malalako. Vao naheno ny anarany fotsiny ny olona de lavo tamin'ny tany. Avy nandalo. Lohasahandrika
fa nampaherezan'ny anjely. Za te teny aminao androany, lalana sarotra ny lalovantsika. Eto amin'ity tany ity lalana sarotra ny lalovantsika. Fa mitoiza mivavaka foana ianao. Mitoiza mivavaka foana ianao fa ianao mitoy mivavaka io, dia mahatonga iny, mahatonga n'Andriamanitra nohana anao foana. Ary za te teny aminao fa mialohan'ny isandratan'ny fiainaninao, mialohan'ny isokafan'ny fiainan'ny olona izay manara-ten'Andriamanitra, dia mandalo eo amin'ny lohasahan'ny Kidrona daholo. Ary rehefa mandalo eo misy ny kivy teniny. Lasa taolamaina. Misy ngeravana ny olona mandalo eo, rehefa taolamaina eo ngeravana olona nandalo teo ihany tratran'ireo e. Olona nandalo teo ihany ireo taolamaina izay hita teo amin'ny lohasahan'ny Kidrona io. Ary misy ny nandalo fa tena tenany dia lasa taolamaina. Misy voaniaika, misy efa kaiky ho farany. Ary zany teninao fa ianao io efa eo amin'ny kaiky ho farany. Efa hifarana angety izao tontolo izao te. Zao ve ianao vao hokivy amin'ny fivavahana? Zao ve ianao vao hiala amin'Andriamanitra? Nefa efa akaiky. Efa akaiky le tena toerana fa lalana lalovana ilalovantsika. Ry havana, be dia be ny zavatra mampisalasala, mampatahotra lalovantsika amin'izao fotoana iainantsika izao. Fa aza matahotra ianao fa 7 kilometatra ihany io. 7 kilometatra tsy maintsy aretana. Fa aorianan'ny 7 kilometatra izay lalovanao, dia tsy maintsy misantsy. Jerenao tsara, tsy maintsy tafavoaka. Jerenao tsara ny tantaran'i Davida. Tantaran'i Davida rehefa avy nandalo teo izy, dia izao ny zavatra nitranga. Any amin'ny Samuela faharoa 7:20 tsika no hijery. Hoy ny ten'Andriamanitra hoe tao anatin'izay zavatra nitranga izay zany ry havana. Tao an-tanàna tao, nisy ady tao, nisy ady mangotraka tao. Fa Davida nesorin'Andriamanitra tsy eo amin'ilay ady mangotraka. Zany hoe any ambadimbadika any misy ady tena mangotraka fa Davida nandeha miloha, miala. Avy teo a Jerosalema dia namakivaky ny lohasahan'ny Kidrona, nandalo tahotra. Eny nampitaitaina, fa nampitaitaina fotsiny. Ary ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mampitaitaina. Misy zavatra mampitaitaina. Misy zavatra matoetina mavaka dia mampitaitaina anao zay dia fiandrasana ny valim-bavaka io rehefa mampitaitaina. Nanahoana ihany. Ary mahatonga ny fijona vavolombelona mahery be ary mampahery ihany koa. Zany rehefa dia tena henoko anao fa tena nanala fanadinana zany dia rehefa tao anatin'ilay fanadinana ry havana ohatran'ny zany nanala fanadinana iny. Za tamin'izako nanala fanadinana zay efa ela be mihitsy. Ary rehefa nanala fanadinana dia nahampitaitaina io fanadinana io. Anao fanadinana ivoahana moniteur auto-école tamin'izay. Fa tsika moa ry havana, ho antsika raha misy moniteur eto rehefa manao fanadinana an'ireny tsy mitovy manao fanadinana hoe maka permis ianao efa ho mpampianatra. Mafimafy mafimafy ny zavatra dininanao. Fa rehefa teo amin'ny anjarako tamin'izany mbola tsy nivavaka fa niantso ny anaran'Andriamanitra mihitsy. Mivavaka ihany moa zany fa ny atao natao ihany tamin'izany. Fa za koa resy lahatra fa za efa ela no tahian'Andriamanitra ny fiainana. Ifandimbiasana mantsy ilay tomobila anaovana fanadinana. Dia rehefa teo amin'ny olona teo aloha ka rehefa manao examen moniteur reny tsika nareo dia tsy ny mitondra tomobila ihany ny adinanao fa hatramina resaka fahalalana ankapobeny resaka ny fiarakodia. Raha misy tsy mety dia efa adinina resaka mekanika rehetrarehetra ohatr'izany. Dia ny olona nanao teo alohako nanao fahadisoana tokony hamoaka po izy dia tsy kapohany ny sitominy fa zany ny tobila mbola misy an'ireny starter ireny. Zao efa tsy misy an'ireny intsony tobila vaovao. Dia iny no sitominy. Dia iny mantsy raha tobila mafana no sitominao iny dia tsy velona indray. Fa iny rehefa tobila mangatsiaka no velona misy an'iny. Mety tsy azonareo zany zavatra teniko izany fa misy mahazo fa eto kitenenareo zany misy zavatra mampitaitaina eo.
ary efa tonga teo amiko tsy velona tokoa tobila dia teo zany za tratra ny fanadinana tena hoe complet tsara ny azy satria tobila tsy velona ny nasena ny velomiko zay fa nanaovako fanadinana fa tsy mora fa zao ry havana ny fiarahantsika amin'Andriamanitra mampitaitaina ny andro valom-bavaka izany hanahoana ihany rehefa misy olona entina mbavaka dia fomba nay no miteny hoe rehefa hiditra hoe misy olona hiakatra fitsarana rehefa hiditra ao mihitsy dia atsoy satria manino ao amin'iny fotoana mihitsy ny tompo arao iny olona jesosy mampitaitaina atany rehefa niditra fitsarana zany mampion'io tafapetraka eo amin'ny varavaran'ny fitsarana revana tena mampitaitaina miditra ao anatin'io trano io tsy fantatra hivoaka ao ody ve sa ody aria any tamin'ny mora tamin'izany mampitaitaina fa tamin'izany efa nanomboka ny vavaka halleloia miaraka amin'Andriamanitra mampitaitaina ary mandalo an'io fotoana io ianao dia mampitaitaina io fa ny zavatra mahafinaritra lohasaha andrika kidrona lohasaha ampafatesana lohasaha maizina mampiaia mampatahotra fa eo ny ahafahanao mahita ny tsiro ny fiarahanao amin'Andriamanitra misy olona maty mandalo eo dia reny no mitambatambatra lasa taola maina naseny natsangana Ezekia fa ny fiarahana amin'Andriamanitra dia mampitaitaina ozy izy tsika rehefa mitsoravely tena ndeha zany le sampona tananay dia efa saika nivadika mihitsy ravana malala fa teo mihitsy no ny antso zay ve tena sao tsy afonjety dia tsy nivadika mampitaitaina fa eo amin'ny zavatra mampitaitaina mihitsy eo amin'ny zavatra misy fisalasalana mampatahotra eo ny tena ilantsika ary zany tena anareo fa raha valim-bavaka fitahina ihany ny vavahanareo dia tsy ampy zany eo amin'ny zavatra mampitaitaina mampisalasala eo tena ilantsika an'Andriamanitra ary miditra amin'ny fotoana ny fisalasalantsika zao ary za miteny anao fa izao tontolo izao ty dia mandalo eo amin'ny lohasahan'ny kidrona amin'izao fotoana zao ry havana ny tsara fantatrao dia zao ny toerana izay nialany Davida Isiady raha mandrika fa nesoron'Andriamanitra teo Davida alohan'Andriamanitra nahitany Davida mandalo ny lohasahan'ny kidrona fa andeha pita ery amin'ny toerana izay lavitry ny ady eny amin'ny toerana izay anaterana fitahiana roa borika ary fotoana ahafahany miona fotoana ahafahany mifandray amin'Andriamanitra dia teo atendro loatra olona dia tena amin'andro any hoe teo ny natongavany fitahiana teo amin'ny Davida ary any amin'ny marika Samuela faharoa toko 7 tsika dia manomboka any amin'ny andininy fahafolo dia tonga ny tsoramandry vao hoe ny nodiny Davida indray ny zavatra mahafinaritra eto dia zao niala teo Jerosalema Davida nandalo ny lohasahan'ny kidrona fa rehefa hiverina teo Davida tsy nandalo teo intsony nefa izy hiverina hoe izy ody indray eo Jerosalema zany hoe aller simple zany nalehany teto tsy nividy be aller retour izy za rehefa mandeha amina toerana anankiray dia tsy mahavatana mihitsy anao hoe miaingo amin'ny gara anankiray za dia tsy mahavatana ana mihitsy nividy be aller retour zany ale ihany aloha ny fantatro mbola tsy fantatro ny retour aiza nahitako na mahita namana na mahita na voatery tsy mahitsy hijanona amina toerana ray za tsy mividy be aller retour zany ny ale ihany ny fantatro aloha ny retour mbola apetrako amin'Andriamanitra halleloia ale simple nandehanany Davida teo inao tsara ny tsoramandry dia nodiny Davida indray ary rehefa ody Davida eritreretinao fa ny nialany Davida tary ady tena hoe tao anatina olana ny olona rehetra nitodika tamin'ny nandao azy fa rehefa ody indray izy vita ny nandalo teo amin'ilay toerana anankiray izay nahafahan'Andriamanitra nanapotra taminy fa Andriamanitra tsy manary azy voasoratra Davida salamy 7:20
toy zany Andriamanitra hoe vitany anjaranao ampitsoroanao ampy ampaherezanao ny olona nerina any zany da apotiko am'izay potiko ny nodiny Davida indray ny fandalovana eo amin'ny loha saliky ny fahafatesana ny fandalovana eo amin'ny loha sahany Kidrona ry havana tsy fataperany fiainany Davida ny tena marina ny teny Davida fa tsy natahotra kory ary izy nandalo teo satria maniny reny fa miaraka amin'ny Andriamanitra koa nahita azy nanaiky nandeha teo nandeha tsy amitahotra natoky an'Andriamanitra izy Andriamanitra ho apodiko ianao fa amelohan'izay ho tahiko aloha ianao de jerenao tsara ny fampodinan'ny Davida teto tamin'ny fomba mihezinezina andiny 15 nisy asany ngezabe nataon'Andriamanitra ady nampitotika ny fon'ny lehilahy rehetra tamin'ny Joda ho toy ny olona ray izy ka dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe modianao sy ny mpanomponao rehetra teo ny olona rehetra contre Davida ary tarihanotariha taditsika tsara nisy lehilahy anankiray rehefa nandeha Davida any amin'ny Samuela faharotoko fa 9 andiny 15 io ny tena Andriamanitra hoe ary no nakaiky any Baorima Davida mpanjaka indro isy lehilahy tamingany Saoly ny anarany dia atao hoe Simei zanaky Gera nivoaka avy tao izy ka nanozina teny am-pandehanana dia nitora-bato any Davida mpanjaka sy ny mpanompony rehetra sady nanozina mety nrorain'ny olona mety nataon'olona tsinitsiny nefa nanino nefa efa nandalo teo amin'ny lohasahan'ny Kidrona mbola ambonambony Kidrona daholo zany ary avana aza matahotra ianao fa tonga teo amin'ny tendrombohitra Oliva Davida tafaray tamin'Andriamanitra rehefa n'Andriamanitra amin'izay ziba hitondra fitahinana fahasoavana ary tsy vitan'izany fa tany an-tanàna rehefa tapitra ny ady Davida tsy nila ny ady tamin'ny fahavaliny fa Andriamanitra nomba zay nomba ny Davida ny ady tamin'ny fahavaliny Davida ny nataony dia zao ny natoky an'Andriamanitra ny niona ny resaka tamina ny toy ny vavaka ny toy ny toetra teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra ny toy an'ilay fitazomany an'Andriamanitra ho eo aminy aza vela milatsaka ny fanatrehan'Andriamanitra eo aminao na mandalo lohasahan'ny Kidrona ianao na mandalo aizy ianao na mandalo aizy halleloia tonga ny fotoana miady ary raikitra Davida ary tsy miady inona nataon'Andriamanitra le olona rehetrarehetra le nanenjika ny Davida nataon'Andriamanitra ohatran'ny fon'olona anankiray ho tena Andriamanitra hoe dia nampitodika ny fon'ny lehilahy rehetra tany Joda ho toy ny fon'ny olona ray izy toy ny olona ray olona mety olona manarivo ny aman'aniny fa lasa mitovy amin'ny olona ray nanino nanaiky any Davida teny hoe zao mivereny ianao halleloia ry havana ianao mandalo amin'ny lohasahan'ny Kidrona io fa Andriamanitra aminao ny zavatra zay tsy takatry ny sainao eritreretana hoe ny olona rehetrarehetra ry miray fo malahelo anao miray fo hapody anao fitahin'Andriamanitra zany ary dia nahapodiny izy ary reretinao fa le olona nitorabato azy teo le Simei teo ary amin'ny le verset ina moa zany ny antaniny fitiva tsy azoko maromaro verset nyteneniko teo le Simei nitorabato angamba zany Simei nitorabato Samuela faharotoko fa 9 andiny ny 15 sy ny 9 fa io lehilahy io any amin'ny Samuela faharotoko fa 7 andiny fa 17 dia menatra ianao tsara rehefa vakitsika le andiny 17 ary dia nampitodika ny fon'ny lehilahy rehetra amin'ny Joda ho toy olona ray izy ka dia naniraka tany amin'ny mpanjaka izy ka nanao hoe modia ianao sy ny mpanomponao rehetra ary dia nody ny mpanjaka ka tonga tao Jordana ary ny Joda tonga tao Gilgala hitsena amin'ny mpanjaka hitondra azy hitany Jordana lalana nalehan'ny Davida io tsy niverina teo amin'ny lohasahan'ny Kidrona Joda fa niverina ny odina ary epitany Jordana ry havana zany hoe lalana nalehanao tsy iny niverenanao tsy verenanao indry lalana hafa nosoritan'Andriamanitra ho anao raha miverenanao anao ny ale dia anaino retoro izy ny olona rehefa le miteny anao zavatra izy manao zay anareo ny ale fa anaino retoro ka le ale iny tsy iny ihany retoronao fa hafa mihitsy
ary eritreto fa anaty sombadik'Andriamanitra ny globo teto ny olona zay tsy tia ny Davida rehetra ataon'Andriamanitra tonga fony olona ohatry ny olona anankiray ny ray hevitra tonga de lasa tia ny Davida nahita fity ary eritretinao afabaraka ny fahavalon'ny Davida aniva fitavola ary Simea zanaky-Gera le nitorabato sy nanozona zany avy any Baorima de nidodidody nidina niaraka tamin'ny lehilahy tany Joda hitsenan'ny Davida mpanjaka enao tsara taorianany fisitahan'ny Davida rehefa avy nandalo amin'ny lohasahan'ny Kidrona izy de saraka tamin'ny olona rehetrarehetra izy de nandalo amin'ny lohasahan'ny Kidrona le avana nanderery naverin'Andriamanitra ny fomban'ny olona azy anisy lehilahy Benjamita arivo lahy koa nanaraka azy ary ziva mpanompon'ny taranak'i Saoly mba mizanany lahy 5 sy ny mpanompon'ny 20 lahy izay nanaraka azy de initany Jordan teo alohan'ny mpanjaka izy ireo ary ny tena zava-mahafinaritra 7 mba mario amin'ny baibolinao ity Samuela faharotoko 7 ary navoivoy teo ny laka nampitanany ankonany mpanjaka sy anaovany izay sitrany halleloia halleloia ta izy reo lakandreo tsy nisy reo taloha na andeha tongotra na makivaky lohasaloko ny fafatesana feno karao bato feno taola maina tsy misy nininona mampatahotra misy aizana zany ny alehan'ny Davida fa niretorin'ny Davida re avana nataony olona ny voivoy teo ny laka mba hatao inona ampitanany ankohonany misononoka eny ambony rano iverina eny amin'ny voninahitra Jehova misononoka eny ambony laka na ohatrany filipo mampionona halleloia ary sady epitany nanaovana zay anaovany zay sitra zany na mbola andehandeha ho aiza milamina ny fiainana misy lakana teo ny voivoy efa niandry ry avako le tena anao androany izao lalatsika izao tsy lalana mitondra atsika ho simba na ho potika miaraka mandeha amin'Andriamanitra isika na mafy na mora maharety anao fiarahanao amin'Andriamanitra fa ambadiky ny fiarahanao amin'Andriamanitra de za teteny aminao fefa misy ninninona ny ainganao mety nandeha tongotra tsy ny kiraro Davida tsy ny kiraro nandeha tamin'izany na kiraro aza tsisy tsony fa ny nanomanana azy tonga de eo amin'ny Jordan hoe feno lakana be deaibe hiampitana mivoivoy halleloia miandry ny fampitana amin'ny fomba ofisialy amin'ny fomba manetriketrika ampitiavana be ampitanany Davida aiza iveriny eny Jerosalema aka ny fanjakana za teteny aminao androany Jesosy ngeravana rehefa namakivaky an'izany lohasahan'ny Kidrona zany ka teneniko anao fa tena vita ny Getsemane sy ny zavatsarotra rehetrarehetra tamin'ny hazo fijaliana de nandalo teny amin'ny fasana fa nisandratra Davida nisandratra Jesosy ary nisandratra mandrakizay za teteny aminao androany ao amin'ny baiboly any amin'ny Genesisy any 7 misy nofy hitany Josefa rehefa nanofy Josefa halleluia Genesisy 7 rehefa nanofy Josefa de nanofy azafady tsy Josefa nanofy fa Farao azafady rehefa nanofy Farao afa tsy Genesisy kamane fa Genesisy ka tsy 20 laso fatizo kely any amin'ny Genesisy varaiky amby 20 vakitsika Genesisy varaiky amby 20 andiny fa ny soramany de nilazany Josefa nanofy ny Farao sy nanandratana azy ao mpanapaka ny Egypta nanofy zany Farao de rehefa nanofy Farao de zao ny nofitany nahita
omby vavy fito izy a tsara tarehy sady matavy be niakatra vanonely de nihinana teo amin'ny bararata any amin'ny Genesis 1:20 tsika zao ary indreo nisy omby vavy fito ao fa kosa ratsy tarehy sady mahiny niakatra avy tao anely nanaraka azy ka de nijanona teo anilan'ireo omby vavy teo amoronely ary omby vavy ratsy tarehy sady mahiny nihinana le omby vavy fito tsara tarehy sady matavy de natsiaro Farao. Ny hevitry teny io de zao misy fito taona ziona taona zina azafady fa tsy zina famonjena taona zina zany hoe mahavokatra be fito taona de fito taona manaraka mosary tena kanao hoe ny fito fito sifra fito reo sifra miasa matetika eo amin'Andriamanitra de za te teny aminao androany fa io lohasahan'ny kidrona 7 kilometatra io tena io ndray tamin'ny andron'ny Josefa mantsy ny 7 taona fahavokarana ny elo lalana ny 7 taona mosary fa za te teny aminao fa fiainantsika izao de 7 taona io 7 kilometatra io lohasahan'ny kidrona ho varian'Andriamanitra tahaka ny namaliny an'i Davida tsy 7 kilometatra ohatry ny itsony fa 7 kilometatra eny ambony lakana mivoivoy eny ambony orakoraka ny fandresena ary bataina mihitsiny batainy miaramila loavany miaramila lalana napokilarona nataony zavatra rehetrarehetra mamantana fahasoavana tena aminao hoe ny zavatra ataonao ataontsika de zao manana finoana fa ny lohasahan'ny kidrona de lalina lalovana mandeha makany amin'ny fisandrantana lalantsika makany an-danitro aza kivy ianao raha mandalo lohasahan'ny kidrona ianao fa io lalana mandeha makany amin'ny fandresena makany amin'ny fisandrantana io ady lalovanao io ho valian'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina anao za mieritreritra ianao na tsy angataka vonjeo amin'ny teaty ianao efa voasoratra ho vonjen'Andriamanitra voasoratra ary tadio fa raha mandeha araka amin'nisy fampaezana ataoko zay fa tamin'ny 2015 kamy izy iny hoe ny olana de tahaka ny efa mijeritsika zao ny reny mahapreny Waze sy ny copilote rehefa mitapetsika hoe andeha ho any ananina hoe zay zao miara de ho any a Paris de mety kilometatra vitsivitsy ny atorony amin'ny voalohany ohatra mety miteny hoe 130 kilometra io rehefa tena alefanao le izy mety lasa 140 ny antony de zao vol d'oiseau aloha ny jereny voalohany firy ny eranelina miany eto amin'ny point anankiray makany amin'ny point anankiray faharoa fa avy eo vao hita ny lalana hoe misy mivily eto de misy mivily de misy mivily ny olatsika tena manaraka lalam-pirenena fa ny vahaolatsika vol d'oiseau zany hoe vao miainga veto ianao tonga eny amin'ny toerana tokony hanolovana ny vahaolana efa miandry anao eny ary ny olanao de potika eny an-dalana de ny olanao ny tonga lasa tolamaina ao amin'ny lohasahan'ny kidrona fa tsy ianao mihitsa maty tao anatin'ny lohasahan'ny kidrona ny olana de reny lasa tolamaina fa Davida tafita somatsara ary ny nandalovany teo tsy napotika ny fiainany fa ny nandalovany teo alleloia nandalovany teo de mba hatongavany eny amin'ny toerana anankiray andehanany makany amin'ny fisandrantana riavana aza kivy fa tsy mahakivy ny lohasahan'ny kidrona fa lalana lalovana ary zay miara-mandeha eo ka miara-mandeha amin'Andriamanitra de tsy mandeha izy fa trotrona mahereza samita in'Andriamanitra fa ny alehanao tsy mitovy amin'ireo torinao ary ao ambadik'io fiaretanao ambadik'io fijoroanao io halleloia ao ambadik'io fijoroana fa soavina sy fitahin'Andriamanitra miandry anao ary ny lanitra de fitahina ngezabe ho azy ny vola eto amin'ity tany ity ravana namena vola rehetra amitsika tsy zany ny atao hoe fitahina ny fitahina de ny zavatra hitondran'Andriamanitra ny fiainatsika ny atongavatsika de fiainam-pahasoavana fiainam-pitahina tsy misy tsaraelo tsy misy ranomaso tsy misy tahotra tsy misy maizina tsy misy ahia tsisy fisalasana tsisy fiporontanana
hotahin'andriamanitra retsika tsirairay avy dia mba hoveritsika atao le hira anankiray teo manao hoe ampitan'ilay lohasa fa hivavaka alohatsika raha voakasiky ny toriteny ianao a tiagatahaka anao am'izao fotoana zao anondrika ny lohanao na andohalika dia hivavaka tsika ry avako malalako a andotsika tena ao ambadika lohasan'ny kidrona zay lalovanao io a Andriamanitra aniraka ny ziba, aniraka ny anjeliny, aniraka ny vahoaka ny Israely, anomana ny fitsenananao, anomana ny lakana mivoivoy. Halleluja. Ampiampitananao. Tsy nisairana ny lomandro Davida nandalo tao amin'izany olony Jordan zany, fa lakana mivoivoy efa nivonona teo amin'ny andry azy, nipetraka tanaty lakana sisa nataony, tena ampitaina izy. Teny aminao androany manao hoe raha mety mandalo lohasariko fahafatesana ny fiainanao amin'izao fotoana izao, aza kivy, aza mana, ataovy azonao antoka fa miaraka aminao, ataovinao azonao antoka fa eo aminao Andriamanitra, dia aza miala aminy, aza mitaitaina, aza matahotra. Lalana lalovana io raha mbola eto an-tanitsika, fa ny fandresenao efa nomanin'Andriamanitra ao anao, ny fandresenao efa voasoratra, ny fitsenananao mihezinezina, mitalakotrikotrika efa vonon'Andriamanitra, ary raisina amin'ny hafanampo, ary ny anaranao raha tonga eny dia mpandresy ianao. Raisina amin'ny fandraisana ny mpandresy, ohatra ndray ny atleta anankiray ny representé firenena anankiray nahazo kopy tany amin'ny toerana zay nanehany tany, tsy mora ny azakazaka nataony, fa mifandraisana azy mitalakotrikotrika. Maherezy ianao, maherezy tsika rehetrarehetra, fa ambadika io azakazaka, ambadika ilay lohasaza ilalovantsika io a, itialim-pahafatesana io, fa mino fa tsinotsinjonao, fa misy tanàna mirehatra jiro, ery aloha ery, aza amin'ilay lohasano mifantoka fa ny amin'ny tanàna, tendrombohitr'Andriamanitra anoana anao aneny anjely, ikarakaranao ane Andriamanitra aniraka ny ziba, aniraka ny ziba mpanompo ny teny anjely, anoana anao anatin'io adinao io, anoana anao anatin'io fitaitainanao io, ampamoaka anao mpandresy. Miala vetotsika ho any an-danitra ry avana, miala avy eo amin'ny toerana misy atsika ady lalovana, raha mijory isika lakana mivoivoy nitondratsika hiakatra any an-danitra, hipitantsika ny Jordan, ifakaitantsika amin'ny mpanjaka atsika. Samy mahery, samy mijora, tia atsika Jesosy. Misaotra Jesosy a, misaotra tamin'ity fotoanandroany ity, misaotra tamin'ny teninao, misaotra satria nampairana tetondray ianao, dia mba ianao koa ny anjelinao ampahery ny tsirairay avy amin'izao fotoana izao, dia mety mandalo ao anatin'izany lohasan'ny kidrona zany Andriamanitra. Fampaherezo, fa mila anao, mila ny fampaherezana avy aminao. Matoky ato Jehovah'Andriamanitra fa tsy misy na dia ray aza horarako anatin'izany lohasa zany, lohasa ampahafatesana, fa miandrany kosa ny fandresena mezinezina, dia ivoaka velona, ivoaka amin'ny fandresena, ivoaka amboninahitra, ho tsy hain'ny olona ndraiky anatin'ny fahavalonay aza dia ho afa-baraka eo anoloanay. Misaotra Jehovah'Andriamanitra, manao ny tera ny aja ny saotra sy ny voninahitra mandrakizay mandrakizay aho. Amen. Leo averitsika ty hiri ty a, dia miara-miry tsika fa misy lohasa eo ary fikaretra.
zay atonga anao ao. Alleluia. Eo ampisehoana atao hoe ny mpiazakaraky efa vonina ny lakana mifohifohy hitsenananao eo beta utafaboaka soa nena utafaboaka soa matsara amakato ny loha santitrona etuzoa alleluia loha santy nyfafakesa fa enao tsy atahotra fa aminao jovanemanitsaranagavi Kodrega marani Jesus. Alleluia. Serena fuba nes na paviena. Alleluia. Sinara na nangyaman ni dia ba sua meba. Lagi na apa ni verena na. Kailangan na mafnasa. Ena. Aku dina inday. Alleluia. Ata ni na magsabina. Ay sabina utay Jesus. Ravana malana maherezy ianao ny fitsenana ny Davida tamin'ny voalohany ny olona rehefa hitsoka Davida dia zao tsisy tsy niteny zavatra ratsy iny ve inona koa iny olona ohatrao iny ary mba mpanjaka ihany nefa ohatr' zao fa rehefa ho averina Davida ny fon'ny olona rehetra ny ray fo tena tiany Davida ary tena niarina anao selfie tamin'ny Davida daholo samy miorakoraka za Davida tena tsy mbola nahita ohatr' anao ianao mpanjaka mahafinaritra sy ny sisa sy ny sisa ny olona nanozona anao sy nanaratsynao sy nanambanimbany anao ianao andalo any lohasahan'ny Kidrona iverina hiteny hoe aminao tokoa ny tanan'Andriamanitra maherezy mijoroa ty anao Jesosy ary tsy mbola nameranao rery verina vany Davida mpanjaka fa voninahitra ny engany teo fa rena mitafy voninahitra sy mahery fo no mitsenana azy. Alleluia.
Iza Bavaona. Amen. Mangetahita fiainana mandrakizay naonano iandry tereny fotoana vao ifo iantsoantsony ray Zay maresy amahery koa Jesosy. Samy mahery, samy mijoro. Halleluja. Naonano iandry fasana manolona Ianareo Jesosy. mandrakizay Tsy adana-po amizay zao. Fantatro fisarotra vonjy ianao. Vitanao ny masansitrona. Amen. Salve sana levantă țiga. Aleluia. Tanora nevitra tompony fotona Tadiva mzura murana matakzay. Sara murana matakzay na leo. nakizay Aleluia. tsy ampozina saio tsy vaovao ratsy foana Dua sai, si droga. mananefa La ora sfona niero. Utuzai Nizanye Ambavaona Isana Nifamunze Umena no Aleluia. Dalla legge buona è fatta da un credo. Malare lo so. Però tapa focan chidrone no. Se tapa foca bene no. Ora io io. Vita figlia le. Quello non va Isa mana ko malin Jesosy. Sama Yesus na sana no. Bijru. Asa mana. Sala kidra. Salina ne kala no ya. Sofá baraka ya.
tapitra eto ny fiarahantsika fa ny fiarahantsika moa ny tapitra fa ny fiarahantsika kosa ao amin'ny akiradio dia tsy tapaka mandeha andro amanarina www.andramokaizo.com afahanao mihaino ny onjapeo akiradio www.andramokaizo.com misy toro teny isaky ny adiny telo amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito amin'ny folo maraina amin'ny ray amin'ny efatra amin'ny fito arivo raha pitso miverinao zao fandaran'izao amin'ny ray atoandro ny toro teny tamin'ny alina kosa dia miverinao raha pitso amin'ny folo samy mahery azakivy mombanao Andriamanitra amin'ny latsinainy alina ndray tsika menao anatin'ny vavaka fiambenana dia samy hitahin'Andriamanitra daholo mifalifa manan'Andriamanitra velona ianao samy hitahiny tompo daholo halleluia amen misaotra anao nahatrany hatramin'ny farany